miaravantsika ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, sotran'Andriamanitra tsika amin'ity fotoana andohan'ny lalaotran'ny bitsika ity. Lalaotran'ny bitsika efa haintsika tsara angambany hoe anankiray anjara biriky hoentina manorina n'ilay ivon-toerana. Fa ny tena ngeza be ao anatiny dia hitodika manokana antsika tia rehetrarehetra. Roa ny tanjona, anehoantsika firalahiana, anehoantsika firaisan-kina. Trano ihany ilay trano ho vita io raha sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tena kenjentsika amin'ity lalao ity dia hoe mba hisongadina indray, mba ho anjara biriky lehibe ho an'ny firenena maheno indray hoe tena miaina zany firalahiana, tena miaina zany firaisan-kina indray ny ty leto Madagasikara. Zavatra anankitelo no teboka ho jerentsika. Voalohany dia ny fampirenam-pinoana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandiniana soratra masina. Isaky ny misy fotoana ilalaovantsika ny tranom-bitsika, dia eo tsika miezaka mandiny tena trano aloha. Faharoa, ity lalao ity dia fandraisana anjara mavitrika amin'ny hoe fanorenana tontolo tsaratsara kokoa, ary farany dia anjara biriky amin'ilay ivon-toerana atao eny Antsahamarifosy. Toy izao ny fizotry ny lalao, misy an'ireto tranom-bitsika hazo anankeny izy ireo. Ny 5 amin'ireo hitety a Madagasikara. Mianga eto Antananarivo faritany Analamanga 5 ny tranom-bitsika tsirairay avy. Dia ohatrany nataontsika tamin'ny tena mampita ho an'izay natsiaro, dia misy faritany aterina dia mipita dia mandritry ny enim-bolana eo ho ezahantsika hitety amin'ny Madagasikara arakaraky ny lalana izay efa ato anatin'ity boky ity. Mazava izay ny hitondrantsika anazy. Faharoa, malalao skoto anazy dia seremonia skoto hatrany hitondrana an'ilay lalao. Arak'ilay teo efa misy tondrosotra ato anatiny, misy vavaka, misy fiarahana miaraka ny skoto, dia araka ny fanetanana ny lovitao ray ao tanatin'ity tranom-bitsika ity dia eritreretina hoe ny biriky ray dia ariary zato, ny lovitao ray raha kely indrindra dia manatitra biriky anankiroa, 200. Ny sampana maitso dia mba biriky 10 na 500. Ny mena fify ny mpiandraikitra dia mba manao ezaka biriky 10 na 1000 ariary. Ny filoha sy ny tarim-panofanana ny komim-pivondronana dia biriky 20 na 2000 ariary. Ny fobe ny komiti-paritany ny FMTROS ny tranainy izay sakaiza rehetra dia mba biriky 50, 5000 ariary. Izay tratra mihoatra mazava ho azy. Mino fara lovitao ray izany izao dia efa miomana, tsy biriky 2 akory no entiny eo fa mihoatra lavitra noho izany. Tsy voatery ho biriky 50 koa nefa hoe tsy zaka, fa izay vitan'se dia efa anjara biriky be hoentina ananganantsika izay tranom-bitsika izay. Toy izay amin'ny ankapobeny ny endriky ny lalao izay fisaorantsika sady ny faritany Analamanga 5 andray izany. Azo atao tsara toy ny mahazatra hoe manoratsoratra kely. Fanamariana mandritra n'ity lalao ity dia tsy misy mandray vola ny fohy be ekipa nasionaly filoha-paritany, fa efa misy taratasy fenon'ny ankizy dia ny volany alefa amin'ny M-vola na Orange Money. Raha mety misy manararoatra hoe anao tranom-bitsika dia aka vola ny espèce